Salama tompoko, indraika hitriny no andro ankasitrahana. Ao amin'ny kortianina faharoa toko fahinana andininy faharoa dia misy tenin'Andriamanitra milaza fa hoy izy tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indraika hitriny no andro fankasitrahana, indraika hitriny no andro famonjena. Tamin'ny taona fankasitrahana hozy izy no niainoko anao. Misy ny taona ankasitrahana ary misy koa zany ny taona tsy ankasitrahana matoa. Izany no afatra izay alefan'i Jesosy amintsika amin'ny tian'io ity. Isan'ny fahavalon'ny fiainantsika zanak'olombelona ngeza be mihitsy ny andraso lava. Izy tia tsy de fahavalo tonga de hita maso akory hoe miaraka mibasy be na fitaovana be mibahana lalantsika eo aloha eo fa karazana resaka hevitra fotsiny ihany karazana zavatra tsy hitantsika maso kanefa de fahavalo ngeza be anankiray izay mety tarika fanimbana zavatra goavana be eo amin'ny fiainantsika. Raha tsy aka ohatra fotsiny tsika ny amin'ny hoe resaka fialana amin'ny fahantrana, fantatritsika tsara ihany ne fa hoe ny vahaolana ialana amin'ny fahantrana voalohany indrindra de tsy avy aiza akory, tsy avy any amin'ny fanjakana loatra akory, tsy avy any amin'ny mpitondra fivavahana loatra akory, tsy aiza fa amintsika ihany. De inona ny fanapahan-kevitritsika andeha hiainga anao izay asa tokony avelona antsika. Fa amin'ny ankapobeny ny olona mahantra de ny olona izay miraviravy tanana. Fantany tsara ihany zany fa kosa ilay fanapahan-kevitra ho aminy mihitsiny no mahatonga anazy hipetraka foana amin'ny toerana misy azy io ka tsy androsony mba hanaovany zavatra anankiray. Aloha raha pitso hoe tokony hitady asa siany sagny mbola mipetapeny amin'ny fotoana ka. Aloha amin'ny latsinainy, aloha tonga latsinainy, aloha amin'ny sabotsy, tonga ny amin'ny aleo tapitra ihany ny taona izy tsy mihetsika, tsy mahita asa, ny fiainany mivary lavo, tsy aiza akory ilay fahavalontsika fa ilay tenatsika ihany ilay andraso lava. Ohatra tsotra ihany koa ny amin'ny hoe fanakisahana fanaka ao anivon'ny tokantranotsika ao mieritreritritsika hoe ty zao raha atao ery mety tsaratsara kokoa ty tele ty mba havadika ery indray fandrina atao ery nefa raha zao aloha ty tsy vitako fa aloha amin'ny sabotsy tonga indreny amin'ny sabotsy ohatrany siko de zavatra tsy maika fa aloha raha iandry amin'ny herinandro tapitra ihany ray volana tsy voakisaka ilay fanaka satria manina andraso lava. Tahaka izany ihany koa ny amin'ny fitsaboana aretina ndray mbola mikohaka kely indrepandevy zany de lasa manona kely ohatray matetika de za mbe de andeha ho any amin'ny dokotera. Aloha rehefa le mba hita mihitsy hoe tena hoe mikohakohaka mafimafy iny de toy iny ihany le izy efa manomboka mikohaka mafimafy, efa hitanao mihitsy mikohaka mafimafy. Ohatra ny olona rehetra koa ny ohatrakohatry zany zany koa ve mody andehanana any amin'ny dokotera. Raha feo amin'izay le izy mivadika tuberculose mivady lasa tsy voatsabo tsony noho ny fiafarany satria maninona andraso lava. Isan'ny fahavalontsika zanak'olombelona goavana indrindra saingy tsy hitatsika maso. Tsy adala akory ny taon'ny malagasy raha toka milaza amintsika ny amin'ny hoe mandehana hozy izy de ny malaina fa rehefa mazoto de tsy afaka intsony. Isika malaina io, isika mbola miraikitra be eo ampandriny io raha tiatsika ny hiala sy andositra amin'ny fahantrana de mila manapa-kevitra deniny anio ihantsika. Tahaka izay ihany koa ny fomba fandraisana famonjena. Raha toka ny sitrapon'ny fotsika no endrasantsika eo de aza gaga ianao fa na mbola na hifarana ary ty planeta ity tsy andray fanapa-kevitra amin'izany mihitsy ny fotsika satria ny sitrako ny fotsika sy ny fisainantsika de ny abotrabotra sy anao zay mahafinaritra ny nofontsika ihany. Izany nefa ny amin'ny ankapobeny izay efa noresantsika teto ihany de tsy hitondra antsika velively ho amin'ny famonjena ny fanahintsika fa hitondra antsika ho any amin'ny fahafatesana
mandrakizay izay afatra tiana ho ampita amintsika amin'ny diany ho ay tia imbetsaka Jesosy no efa mandondona ao ambaravarany fotsika ao am'ireny afatra maro zaraina amintsika ireny am'ireny karazana soratra hitatsika miparitaka eto amin'ny Facebook ireny fa isika no miezaka ny manidiny fotsika manamafy ny fotsika ny amin'ny mbola tanora be zao ve de inona ny ilana an'izany famonjeny zany ny tenany mbola matanjaka ny tenany mbola mafy be ty ve de aleo rehefa le antitra be iny fa rehefa akaiky ho fatiny izay vao mila fivavahana aleo rehefa eo ampandrina ny hôpitaly am'izay fotoana zay vao hiantsona pasteur de zay vao hivavaka satria efa akaiky ho faty ankehitriny no andro famonjena hoy izy ny tenin'Andriamanitra tsy isika ny tompony ny ampitso tsy mahalala zay avoky ny ampitso tsika raha ny sitrapontsika hoy ao de tsy ho tonga ao anatintsika ho mitsy ho famonjena io fa kosa mila miainga tsika tenitsika mbola malaina sy kamo io ny andray famonjena tsy mazoto ianao tereo ny tenanao andray anazy tereo mitsy ny fanapahan-kevitra amin'ity anio ity hoe androany de ny androany any tsy maintsy mandray satria maninona tsy tombotsoana ako tompoko izany fa tombotsoanao rery any rehefa andray ny famonjena ianao de ho hitanao fa tombotsoanao voalohany indrindra le izy tombotsoan'ny ankohonanao ary izay tena zava-miafina de ny fanananao ny fiainana mandrakizay amin'ny tian'io ity any ary raha toka mety ianao Raisy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana fa raha mety ianao anio no andro ankasitrahana anio no andro famonjena aza miandry ny amin'ny ampitso lava samiary ho tain'Andriamanitra veloma tompo